Aleko tazomina ho ay samrery malala ny fitiavako anao sao tsy anjara varavolaniko anao de mba menatra sao tsy famaly le foko mitoboka mafy maniry ny ady tapifeo anilanao fa mba fanirinina ny azy le mba iara-dalana aminao fa tsy naray lambane rehefa iny anao sendra mandalo zay ny mahatonga na hikalokalo kaleko ny anaranao no fetsona rehefa sendra mba matsiaro rehefa sendra mba matsiaro rehefa sendra mba matsiaro efiko airery ny fitiavako anao iny diambora ka tsy teny fa ho tiaviko mangina efiko airery ny fitiavako anao iny diambora ka tsy teny fa ho tiaviko mangina tiako enao malale tsy voatery fankalale tiako enao faleonno parsi vala tiako enao malale tsy voatery fankalale tiako enao faleonno parsi vala de lay ventsokanirina naniry mba anan'ollo tina de lasa nitia tsokosoko mino afa-tsy fandisoko atsiaro iretao ampandrina natonga ny saiko aminavina kanefa de aleoko ano mangine fa hoiteo ze aoarina fa tsy naray lambane rehefa iny anao sendra mandalo zay ny mahatonga na hikalokalo kaleko ny anaranao no fetsona rehefa sendra mba matsiaro sendra mba matsiaro rehefa sendra mba matsiaro efiko airery ny fitiavako anao iny tsy ambora ka tsy teny fa ho tiaviko manina efiko airery ny fitiavako anao iny tsy ambora ka tsy teny fa ho tiaviko manina tiako enao malale tsy voatery fankalale tiako enao faleonno parsi vala tiako enao malale tsy voatery fankalale tiako enao faleonno parsi vala tiako enao faleonno parsi vala efiko airery parsi vala efiko airery parsi vala efiko airery ny fitiavako anao iny tsy ambora ka tsy teny fa ho tiaviko mangina efiko airery ny fitiavako anao iny tsy ambora ka tsy teny fa ho tiaviko mangina aleko tazomina ho ay sambery malala ny fitiavako anao sao tsy anjara valavolaniko anao de mba menatra sao tsy famaly le foko mitoboka mafy maniry ny ady tapifeo anilana fa mba fanirinina ny azy le mba iara-dalana aminao Police banana. Coca-Cola vous fait vibrer tout l'été au rythme de la musique. Una rinona isany narovati velona ratsy manotra rombanana na le fatifana kely de tsy mena toy ny anararotra sara tsy manotsindrofa davo nareo de tsy mampovidy vary sy loka nareo zao mifavalo vahoaka kezy Madagasikara no ivoatra aiza minona lava ofika nareo tsy sava tady fa tsy anareo irery no miketrika zay ampidirina mbava mamagainareo ny ambany volo everinareo tonga mitololo manana fitaovam-piadiana nareo de mampita mampitoropono polisy sandary miaramila tsaka lavaka mivaramila minono arena mbahoaka ny vaindondra ranareo no sany izay tsangina kany mainareo fa tsy manjary fikanovanareo miarihary
Mana Tizari, Eva Casa Panagana, Isabuna Namada Karama, Eva Mana Tagabeti, Anakama, Ita Paisana, Kanana, Ilana, Karana, Unitipa Aizana, Pakakiri, Sipama Kitano, Jipakana, Rutina, Sena, Japirari Noda, Japirari Noda, Fijanado, Japirari Noda. Babo kama dini ke family ro duri bana munaro ne fija maduto kasera mlaza pasena reti akino na patalu abuto Japirari Noda ne fija nado Japirari Noda Babo kama dini ke family ro duri bana munaro ne fija maduto kasera mlaza pasena reti akino na patalu abuto maru tukuni tulita akama ni matulu cha sema no rati kusambucha le umametre kekeli tifuta cha uri apesa ni pituta amureta nani pukuna mala kasi rami tukuna deni pepasi nai miso pukuna bomba mandata chanu masu ana la kieli kacheni katu nefasi ita ze pitu karure pamano ni toni ilo malasu bagina fucha mena loma demi ni pelusa gina fa idemi pana rano pa ifana churu kwetu menji tumena ni upa reni kasema ka alu tonasa mitoka meji kweto futaramba moka norma naro ratisa poka sakitisia tawa fatu msuju toka kibu nerono miputina fa aiza mana uluzucha mana bebe babi mana bela bera mana beru uni futina pikano ila nina nami ana beta roka nane toka nana tiyaru ni vangu kasini fanana ni fana kauyaru kutungana yana tina nina ruvutino na kale wikoze ngolu mana baba niza naro wakamagide panurwa tala wanjino na dava Japirari Noda ni fijanado Japirari Noda Babo kama dini ke family ro duri bana munaro ne fija maduto kasera mlaza pasena reti akino na patalu abuto Japirari Noda ni fijanado Japirari Noda Babo kama dini ke family ro duri bana munaro ne fija maduto kasera mlaza pasena reti akino na patalu abuto Japirari Noda Japirari Noda izy no ngiabeloha ary raha efa misy manana an'le telo sy telonjato nareo dia mba alefaso eto fa tiako alefa eto fa tsy hitako le izy amin'ny YouTube beloha telo sy telonjato tiako alefa eto le beloha telo sy telonjato raha ohatra ianareo manana an'le izy tokoko dia mba alefaso eto fa ilaitsika ho alefa eto misaotra mialoha ho an'izay afaka mandefa amin'izay roy misy an'le hoe beloha telo sy telonjato tompoko. Faly miaravatsika rehetra amin'ny izao arivo zao ary faly foana mifankahita aminareo tompoko amin'ny alalan'ity roy ity ary mipotratrika eo anatrehan'ny voninahitrareo sy ny inona izy teo ny eo anatrehan'ny fiarabana sy ny firariana fahasalamana. Manahoana François Vial, manahoana monsieur Fleury Rakotomalala sy ny rehetra salama daholo tokoa. Raha misy fanontaniana monsieur Newsman dia mba alefaso aty amin'ny YouTube moa zany ny YouTube koa tsy aferina fa manomboka mandeha zany ny antsika. Ny adevitra tsy ny adevitra moa zany fa ny famelabelarana ho arapaina nareo any Marseille ahoana radanja salama tompoko ahoana Zandribe mateonao miantso hoe Zokibe dia Zandribe zany Nahaba nareo Randriamanana Zandribe koa zany matoa hoe manao hoe Zokibe arahaba taonitsika tompoko afaka manono hoe zay aty dia mba hita ahoana Marco mandeha tsara ny BM sa ahoana. Bon, iresaka amin'ny resaka hoe
mamita tenitsika sy ny hoe resaka faiky zany alohan' zany iresaka an'izay tsika de tonga de toizatsika eo ny teny nentin'Andriamatoa Paolo tsisy tsy malala amin'ny Paolo tsika fa ho tonongeto le nom de famille ny fahelana tsy indrindra Zandrina fa adiniko le nom de famille anao tsy afeniko fa tsy de nisy préparation loatra nanao an'ity le fantatrareo moa fa ty fandaran'ity ny efa hiainana le izy efa atao hoe tao anatin'ny firy taona zay tsisy resaka politika afa-tsy Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina ary fandritra miady presque tsy hay tsony ary tena bahanan'izy mirahalahy mihitsy ny sehatra politika malagasy. Andefa hira anankiray ty hira ity nisy olona nangataka dia hanomboka isika mianakavy. Tomorekoday Ndawary. I Ramatokely Ayam no nanao an'izay hira zay avy amin'ny tolo-kevitra na composition-nga Rakorototra Personam Tomoroko no titran'izay hira zay. Salama Mr Mac, ila Kumba Randriambololona, farany maraba Madame Kumba. Iresaka momba ny famitahanteny tsika ao anatin'ny fandarana voalohany ary tonga de toizatsika amin'ny resaka
Nataony Andriamatoa izy teo lasa lovy atreto tokoa. Merci. Resaka nataony Andriamatoa Paolo tamin'ny Real TV androany. Ny zavatra tsikarotra nanomboka taty amin'ny taona 10 dia nanomboka tena niroborobo be. Andasa aloha tia le sigara baba. Mbola io izy io izy ity moa misy tantarana izy ity ary mba tsara ho fantatra ihany zany hoe ianao zany mijery olona mifoka sigara itony dia misy ihany mampime zany le olona satria lasa ohatran'ny hoe parady le izy fa tsy misy règle manko arahana mifohana an'izy itony zany ary misy fepetra maromaro ahafantarana hoe ty olona ty tena mpifoka sigara kokoa tokoa na hoe ty olona ty mba hoe mba nidira karaina izy zany de ao anatin'le hoe arrivisme zany amin'ny sigara de misy ohatran'ny marika zay eto ampovoany eto. De rehefa hifoka azy ianao dia fahalalam-pomba manala an'le hoe bagy, asorina le bagy. Dia misy karazany roa, misy olona manatsatoka tsatoana le atao amin'ny vodiny mba hifohana azy na kopena amin'le kopy sigara iny fa atao manify de manify le kopy. Ary rehefa ny sigara tsy natao stomy ohatran'ny sigarety fa ajanona elaela izy ao anaty ativava ao, asa mety hoe 5-10 segondra arakaraka le olona mifoka azy. Ary ny sigara zany tsy natao stomy. Ary ny sigara koa ny ahafantarana hoe sigara tsara dia hoe tena compacte tsara izy zany dia somary lavalava même jusqu'à-traty, andrasany hatraty io ny halavan'ny centre zany hoe eo izy zany tsy tapaka mihitsy ary avela hilatsaka ho azy izy iny fa tsy atao ohatrany amin'ny sigarety zany hoe tapahana ilay izy satria iny no ahafahanao malala hoe tsara ity sigara ity na ratsy. Misy ny fitehirizana azy, nareo zao tsy ino raha ohatra teneniko nareo hoe ty sigara ety an-tanako ty dia efa presque 1 taona no tao anaty kavoko. Farafahakeliny ty 1 taona satria misy humidité tsy maintsy respektena ao anatin'ny fitehirizana anazy tony fa raha tsy zany lasa misy olatra na ohatran'izany. Ary zay koa no ahafantarana hoe tsara koa le sigara. Ary ny sigara tsy hoe izy lafo no tsara fa misy raha non cubain ty izy teo iarosona maro ny sigara tsy fantatry ny olona fa ny olona moa variana eo amin'ny ny havanana aloha ny tsara foana matetika na ny hoe havanao ny fitenenina zany hoe Cuba fa misy ihany koa nefa ny na Guatemala raha mahavita sigara tsara zay tsy eritreretintsika akory fa mba mila fantatra zany le izy ampanetretena ny teneniko hoe raha kely de kely tany amin'ny eo amin'ny hoe 30 taona eo no nahafantarana zany sigara zany ary tsy hafenina fa anisan'ny nahatarika ny tena tamin'ny tokon'ny sigara itony zany ny ray aman-dreny Filoha Ratsiraka satria
Safiana fa nandrairay sigara tany aminy zany. Ary ny azo moa stock privé ary zay koa nahafantarana hoe tonga de rehefa nifoka an'itony zany ny tena tamin'ny farandrana. Za tsy de nifoka sigarety loatra, Fontenoy nandramako tamin'izany ary tonga de kofona de leo sigarety fa nahafoka an'itony sigara itony ary zany ngambany efa tsy afenoko anareo fa efa presque 4 ans zao tsy mifoka. Ny sigara zany a tsy tena hoe hafa le izy lasa accoutumance fa ny tena hoe fotoana ifohana sigara dia le avy misakafo ny après-midi iny de miaraka amin'ny cognac, le sirop tena tsara le cognac mety aminy, indrindra zany ny lahady hariva amin'ny 4 iny na ohatran'izany na ny sabotsy hariva na zoma hariva arakaraky le lera tianao. Ary ny mpifoka sigara tena hoe tena je ne vais pas dire hoe professionnel na hoe tena hoe mankafy zany mankafy ny sigara zany dia matetika izy rehefa mifoka an'io dia seul miaraka amin'ny cognac-any ary eo izy no mandefa ny finaninany sy ny revirevy rehetra. Zany hoe ny olona manao recherche psychologique, philosophique, manoranoratra, mandinidinika ny fiainan'ny zanak'olombelona dia matetika tafiditra amin'ny sigara raha ohatra izay no ilazana azy, zany hoe tsy rêveur fa visionnaire ny olona mifoka sigara. Ny sigara tsy azo borikena izany fa raha sigara tena tsara, zany hoe raha vao olona zany mifoka sigara ka le mirehatra be reny a, hoe mirehatra be foana le izy zany a, tonga de fantatrao avy hatrany hoe mba tanaviko le ty zany nefa mba te hizesta. Fa ny sigara dia tsy borikena fa apetraka fotsiny eo izy de maty ho azy eo rehefa tsy fohanao izy. Donc voilà zany e, zay le izy afaka manontany keo nareo. Ny zavatra tena hoe accompagnement tsara miaraka amin'ny sigara dia ny cognac aloha ny voalohany indrindra, de raha whisky tena hoe tena single malt tena vrai mihitsy zany, zany hoe 100% malt zany fa tsy mifangaro akory hoe misy blend in zany a. Ohatra zao tahaka ny hoe tena miaraka aminy ohatra hoe ny lagavulin, le saisan de miaraka tsara amin'ny sigara, ny ino dizy teo, ny cognac moa efa nilazaiko teo, fa misy an'le rhum, vieux rhum Bacardi any États-Unis, zay à peu près any amin'ny raha tsy diso atao 6 ans any izy iny 14 ans, Bacardi dia mety miaraka aminy tsara. Fa ny ianao koa manko zany mahita olona hoe eo ny ahafantarana an'le olona zany hoe arriviste izy na ohatran'izany a, mifoka an'le sigara izy. Ny sigara zany a tsy dia mety loatra raha ohatra hoe whisky blended zany na mifangaro whisky tsotra fotsiny zany a, le izy fa tsy single malt no miaraka aminy. De eo moa zany misy olona zany hoe ohatra hoe tsy vasy zany no ampiarahany aminy, tsy mety zany. Ny tena hoe exception azo ekena angambany de ny hoe Blue Label na ohatran'izany ny Johnny, tena exception zany a. Fa toy le hoe mandalo amin'itony le hoe Macallan 12 ans ianao na 10 ans, azo efiny zany a. Fa ny minimum angambany de ny lagavulin na 16 ans raha ohatra ianao andeha aty amin'ny
single malt rehefa tsy andeha any amin'ny vieux cognac. Ny armagnac moa zany mazava ho azy raha ohatra izy armagnac hoe efa mahazo azy taona dia mety ihany koa, fa ny tena mety dia minimum zany mba le hoe cognac, camus, fa raha ohatra ianao manana an'le vieux cognac reny zany dia ça va. Andriamatoa Serge Raharsan tsy fantako le ino ty izy teo le Glen Turner fa mba alefaso eo hoe ohatrany ahoana ny talo. De ohatran'izany zao ny reny le Glen reny zany misy karazany fa ny mety koa zao ohatra hoe Beaumort, ny Jack Daniels tsy mety tsy mety ny Jack Daniels tsy de miaraka loatra amin'ny, fa misy Bourbon, le Bourbon plutôt texan reny zany misy tsara le izy fa adiniko ny anarany Beverly Hills angambany izy zay na non Blueberry Hills, whisky, oui marina ny Nina James, whisky Tourbé Hailey afa-tsy Nina James, zany hoe ny whisky single malt na tehirizina atao anaty fût de chêne avy any Irlande, misy tsara koa tahaka ny lazaiko teo hoe Beaumort, ny ino ty izy teo misy maromaro izy Afro Egg ohatran'izany azo lazainy Kaolinina koa izy koa marina, ary betsaka tsika eto no mahalala toaka. Eo hoe mba alefaso kely hoe inona daholo no tokony fantatritsika. Zany hoe izay ho any mahafinaritra an'ity le roy eto amintsika ity olona éduqué ny eto zany fa de raha vao misy olona tonga avy any zany de le manopaopa sy ny karazana reny tonga de hoenina seul izy satria tsy fantany niveau intellectuel sy niveau culturel le olona manaraka an'ity fandaharana ity dia afa-baraka seul le olona. Ny resaka Comte-Fek, maro nareo no nametsiny ny vahoaka, ary tao ara moa ny teny mihitsy hoe ia Big Pet, tao ara ny teny mihitsy hoe hijanona tsy hiteny zay satria sorena amin'ny fihetsiky ny mpanohatra sasany ary sorena koa amin'ny fihetsiky ny ino ty izy teo, fihetsiky ny ny vahoaka amin'ny zavatra mitranga. Bonsoir monsieur Fleury Cotonal, faly mahita anao eto indray. Top le clin d'œil tamin'ny Belo teo. Raha anananao le Belo 3 sy 300 mba alefaso lien kely amin'ny YouTube, le YouTube ka na ny lien alefaso amiko tokoa fa Aberlor sa Aberfeldy koa misy, Aberlor koa mety zao, dia mba alefaso amiko raha anananao le 3 sy 300 Belo fa tsara be le izay no nisy nangataka fa tsy hitako le izy. Dia maro zany nametsiny hoe fa ahoana ihany isika malagasy reto efa fotoana zao tokony hidinana an-dalambe fa tsy afaka miaraka amin'ny gadramaka avy any Fianarantsoa zany inona zany tsy afaka miaraka tsy haiko le gadramaka Eric Moustapha, tsy haiko le gadramaka ialako tsiny hoe izandro za ny zokiko efa nodimandry no namanao fahiny, izakay zany Randriamanana iza ny zokinao zany tiako fantatra. Lasa fanakalo resaka tsika tsisy maharatsy an'izany fa alao atomboko ny fandaharana satria manjary sorena koa nareo sao de le amin'ny le zava-dehibe indray no adiniko rehefa avy eo. Tao any menomenona hoe roviana ihany isika malagasy no tonga saina, roviana ihany isika malagasy mba hitsotra
ohatran'ny olona, ohatran'ny any amin'ny toeran-kafa sy ny karazany. Ny zavatra tena mariako aloha dia tsara ho fantatra ihany koa ny malagasy, ny toetran'ny malagasy dia manangonangona ary tena tafiditra mihitsy ary ao anatin'ny fampianarana ny malagasy hoe maiza manangona e, maiza mitahiry e. Ianareo anie tavela eo nareo hoe ny olona tafita avy eo dia nareo any aza milingilingy eo fa sao potraka. Ny milingilingy ihany ozy izy mipotraka, ny mahay milomano ihany ny maty an-drano. Ny mpilingilingy ihany no mipotraka, ny petraketraka ihany no potika eo izy Rabenjamina, Rabaina tompoko. Maro zany ny ino izy teo, ny fitaizana malagasy zay tonga dia mifirapoka ranona mihitsy hoe izay milingilingy ihany no mipotraka ary aza mitrefatrefaka loatra amin'ny fiainana, mahaiza mitahiry ary mila fitandremana ny fitondran-tena amin'ny ankapobeny. Ka eo zany le azafady tompoko tonga ny ora hihinanana an'le fanafody dia mba ialako tsiny aloha izy ty manko hoanina amin'ny ora ara-dalàna. Zany hoe ato amin'le hoe fiangana mihitsy zany de fa votrika malagasy zany hoe mbala tsara zoko be, votrika malagasy satria hoe mila mitandrina amin'ny fiainana. Matetika zay foana zany no anaran'ny ray aman-dreny, mba mitandrema ihany le roa, mba tandrema ihany le roa. Reny aneky izao hoe sarotra anie miady amin'ny fanjakana e, zao anie, reny anie mpanamboly e. Zany hoe tsy ao anatin'ny resaka défi zany na resaka challenge ozy ny teny anglisy, na ny resaka hoe andao hanao mihitsy hoe esprit révolutionnaire dia tsy manana an'izay comportement na révolutionnaire zay ny malagasy, fa plutôt comportement na frustré na révolté. Ahoana ny atongavan'izay le frustration ho tonga amina révolte izay? Zay ny etapiny amin'ny malagasy ary tsy aferina fa tsy ny malagasy rery ny ohatran'io, fa maro ny olona na firenenaiza ankoatran'ny olona nanana éducation anglo-saxonne dia sy nisy paniky dia isika francophone zany dia on n'est pas vraiment des gens qui sont révolutionnaires, mais on est plutôt des frustrés makany amin'ny ino izy teo mitarika atsika ny frustration zany no mitarika atsika any amin'ny révolte rehefa mitambatambandreo le izy. Fa tsika zany tsy manana réaction spontanée hoe tonga de tac au tac, dent pour dent, œil pour œil, takan'ny vahoaka espagnol na hispanique, ny vahoaka anglo-saxon na ny ireto miteny amin'ny teny portugais koa. Ohatra fotsiny zao teneniko anareo hoe tamin'ny amerikanina nanafika tany raha tsy diso tany Mozambika na Angola dia resiny eny amerikanina. Misy karazan'olona zany à travers an'le fomba fiteniny fotsiny de fantatrao hoe misy énergie dégagen'le mot avoakan'le olona amin'ny teny teneniny hoe miteny izy zany de tonga de fanta misy énergie zany hoe ohatra fotsiny zany ianao raha ohatra hoe
Quand vous parlez français, c'est pas la peine que vous amenez des efforts qui viennent de votre ventre. Par contre, nous, les Sri Lankais, ça dit, anglo-saxons, ancienne colonie anglaise, britannique, ny olona miteny zany miainga avy any anaty lusophone ny tiako teneny misaotra anao madame Rajaonaty, Alain Rajaonaty, monsieur Rajaonaty, miainga avy any amin'ny vavoniny any amin'ny kibony any zany le fomba fitenenina matetika reny karazan'olo ireny dia manana énergie à revendre ary tompon'ny révolution reny, quelle que soit la forme, tompon'ny challenge reny ary manao défi goavana ao anatin'ny fiainana. Afaka mandinika nareo amin'ny zavatra mitranga amin'ny ankapobeny. Fa ny francophone dia matetika olon'ny soratra sy ny teny. Ary ny francophone dia anisan'ny olona susceptible. Fa rehefa tena raikitra tokoa tsy hitanao izy. Ary ny francophone matetika tena ilako tsiny le fitenenana tafiditra anatin'izay ny malagasy dia un peu fourbe sur les bords, un peu hypocrite, pour ne pas dire même beaucoup. Un francophone, un malgache ne vous dira jamais, face à face, de manière cash. Cash, c'est C-A-S-H, C-A-S-H. C'est des fois teny anglisy zay. Tena tonga de franco zany tonga de. Tendreo zao de efa teny espagnol, latine. Tonga de efa ny italiana koa anatin'izany. Ny tiako tenenina zany hoe isika zany manambatambatra. De lasa frustration le izy dia mipoka le izy de manome révolte ary izay révolte zay matetika ny tsy voamaîtriser ka miteraka zavatra fanimbanara sy fanapotehana tanteraka. Jereo fotsiny le Sri Lankais nidirany le palais fa tsisy zavatra simba na hoe nidorana. Jereo malagasy tafiditra tao iavoloha, potika tsisy niraisina tamin'ny hoe bidera. Samy mahafantatra tsika hoe inona ny fampiasana, inona ny atao amin'izany atao hoe bide zany. Nanjavona ary lasa ihany koa. Maro ny zavatra lasa ary potika ny Sri Lankais tsisy potika. Ary ny civilisation tena hoe agressive amin'izao fotoan'izao ary tena atahoran'ny maro mihitsy. Na ohatra ianao na ohatra hoe mifanena amin-dralahy amina fifaninanana tsy hoe ady tontolo fa aiady amin'ny ankapobeny dia reto vahoaka, reto mponina manana origine slave. Na hoe reto rosianina reto zany takan'ry izy reto le tsy rosianina moa reny fa ny akaikikaikiny any reto le Azerbaïdjan sy ny karazany reto reto le inona le ampiasain'ny Poutine tena hoe tena vrai guerrier le zalahy mipetraka aty amin'ny sisisiny ambany aty tsy eo moa i mahazaka fa tonga dia mahazaka ny teneniko ça va me revenir. Fa ny tiako hazavaina zany de hoe tsy ao anatin'izany atao hoe manana esprit révolutionnaire ny malagasy ary matetika ny malagasy dia na de efa hita indray mahasamihafa azy amin'ny olona. Ny olona zany rehefa hoe tsy mety dia miala moramora ary ny tsara tena miala.
fa ny amin'ny malagasy manana amin'le mokon-do fotsiny hoe na hoanina tsoany tsy révolution zany a tsy esprit oui le tchétchène merci bona malilo zay ne le izy tchétchène les tchétchénies sont des vrais guerriers ary tsisy ady hevitra fa tsy manana sentiment aminao zany izy ka le malagasy tsy any amin'le hoe guerrier fa manao mokondohana botolo fotsiny nefa saritahotra misy terme anankiray zay tena milaza azy mihitsy hoe on n'est jamais à la hauteur et on ne sera jamais à la hauteur de nos ambitions. Inona ny tiana tenenina zay? Raha ohatra ianao d'origine slave ny Slovaque, raha ohatra ianao anao tanjona anao hoe champion na équipe championne d'Afrique de mieritreritra ianao hoe depuis entraîneur même pas deuxième division fa any amin'ny troisième division mba navita miracle kely teo nieritreretinao ho résultat tena hoe résultat lustrant ieritreretra ianao ho ino izy teo ho champion équipe championne d'Afrique nefany ny investissement sur chaque joueur ny investissement entinao anatin'le izy na ny resaka logistique moa zany efa plus ou moins nanomboka daholo ihany ny rehetrarehetra fa ato amin'le organisation et encadrement général et la politique même du sport depuis n'a jamais été à la hauteur de nos ambitions. Any amin'ny toeran-kafa nefa ary nangataka teto au moins inondrongambany hoe raha tianareo hisy résultat io sport io tsy ny logistique fotsiny no hatsaraina amin'ny alalan'ny terrain fa ny accompagnement ny accessoire ny environnement ao anatin'izay atao hoe mondena sport de compétition et d'excellence pour des résultats excellents dia tsy maintsy miaraka ireo fa tsisy hoe tapitapoka eo de hiakina amina joueur avaty andafy ianao sasany samborana fotsiny hoe maonangafa mena nationalité gasy ianao de gasy ianao zany de mijouer amin'ny équipe nationale zay zavatra zay zany hoe on n'est jamais à la hauteur de nos ambitions zany raha ohatra zay ny tenenina inona ny ifandraisan'izay amin'le compte fake ka hitondrako amin'le lohateny nyty éditorial ty hoe mamita tena ny zavatra tena mampagaga zany de zao tsy hoe mampagaga moa fa ny teny efa zatran'izany mahita eto dia maro misy olona zany rehefa miresaka izy de hoe ina ane afa-baraka mihitsy amin'ny Facebook tsisy mpientrony iny zao zay zany lazaina ary mampime de zao misy olona tratran'io influence io olon-dehibe nianatra nahita fianarana zany sy ny karazana de gaga ianao hoe ahoana raha no tsy atakara amin'itony olona itony an'izany satria le izy tafiditra ao anatin'le hoe manipulation fa mal placé ato amin'le fake na fakes amin'ny alalan'ny tanjona politika no resahantsika eto tsy nindray mandeha na indroa Fleury Rakotomalala no voaopa tamin'itony émission tony tsy nindray mandeha Fleury Rakotomalala no piquen'ny olona ny interventiony amin'itony fandaharany tony de evitana resaka jusqu'à hatrany 3000 10 000 15 000 intervention any amina pejy hafa za moa tsy manaraka an'ireny satria tsy manam-potoana amin'izany de zany ny zavatra prépareko eto efa manahirana
Andeha hanaraka an'izany ve i-régler compte am'ty à gauche à droite ty. J'ai pas de problème, j'ai pas de temps pour ça. Tout simplement hoe plus on parle de moi, mieux c'est pour moi, en bien ou en mal. Satria ça veut dire hoe surtout en mal zany hoe tafiditra ao anatin'le fitiavanao aho zany amin'ny alalan'le tsy fitiavanao anahy, parce qu'il ne faut pas oublier la haine, c'est l'antichambre de l'amour. Donc la haine est un non-amour. Mais ça ressort toujours du même groupe, ouais, sentiment. C'est l'expression même du sentiment, la haine et l'amour. Ary ny amour moa zany de efa tia le olona tsy mampaninona tsy mampaninona fa misaotra be dia be, fa ny haine zany lalipaka kokoa, tafiditra lalina kokoa ianao anatin'le olona ary zay zavatra zay tsy tsapan'ny olona hoe la haine en fait détruit. Parce que la personne en question, l'objet à haïr en question devient une hantise. Zany hoe ça vous hante zany. Vao mahita ny fleury fotsiny ianao de ozy ianao io indray le miaraka amin'ny opa maro toute une série. Zany hoe mandoto amin'ny fiainanao mihitsy zany vao mahita ny fleury ianao. Hoe io rangam-peo ohatra zay. Kanefa tsy azonao psychologiquement zay zavatra zay ao anatin'le fampitanan'ny hevitra, il y a une partie qui vous reste. Ary ny olona manana mémoire ao anatina message ampitainana anankiray de ny olona miresentira haine à l'égard amin'ny zavatra teneninao zany hoe c'est pas si négatif que ça. Fa il faut tout simplement un temps zany par rapport à l'épreuve future hoe io tokoa raha fa nitranga ny zavatra nitenenin'ny Fleury. Raha ny tena tamin'ny 2011 hoe jamais zany Ravalomanana zany ho tafaverina eo amin'ny fitondrana. Tonga ny 2012 élection, Robinson nalahatra zany de efa niteny tamin'olona maromaro hoe tsy ho lany io azo avy an'laisana. Ary tamin'izany tonga de efa nazavaiko hoe inona no tsy mahalany an'io fa tsy iverenako moa amin'izao fotoana izao. Tonga ny 2018 plutôt, 2017 de efa niteny hoe Ravalomanana sy Andry Rajoelina amin'ny finale satria Marc Ravalomanana no candidat mora resena indrindra. Namaresy Ravalomanana fa ho resy izy amin'ny voakan'ny résultat satria tsisy olona hidina an-dalambe intsony eny Madagasikara. Ça a créé énormément de haine de la part des gens du parti Team sy ny tsy haiko aby ry zareo ao maromaro izy ao à mon encontre. Mbola toizako izy amin'izao fotoana izao hoe zay le izy. Fa izao tsy izay angle zay no jerentsika fa ato amin'le objet-na attaque amina fake Fleury Rakotomalala any amina pejy hafa any. Ary tsy Fleury Rakotomalala ihany fa andao ataontsika hoe na avy amin'ny team na avy amin'ny mapara de mitifitra ary mamely adaoly satria na miaro-mada ekipa niajo moa tsy lazaina intsony de tiako tenena anareo zany hoe hiditra amin'izay tsika ao anatin'le votoatin'le resaka. Ny zavatra akaiky indrindra dia ny zavatra niseho tamin'ny sabotsy mba tsy ilazako ny hatramin'izay. Tena miala tsy mety tokony teny. Fa rehefa mandeha ny ady hevitra, ny publication ana zavatra anankiray ohatra hoe miteny Ravalo, dada moa io zalahy. Jerenao zany le ao amin'le troll zany na amin'le toile de ny fomba ahitanao azy aloha atao amin'le fake de hoe le nombre de partage tsy mahatratra akory hoe vingtaine. Andao atao hoe centaine tsy maninona. Fa atao amin'le commentaire mahatratra any 1000, 2000, 3000, 10 000.
ny vue 60 000, 70 000 ohatran'izany. Ny manatsara amin'io vraky be mihitsy de manao analizy ianao jerenao zany de izy. Tosa mamita teny reto olona reto. Kotera valo aloha no tenentsika mamita teny reto. Isaky ny hoe misy mouvement, tena efa niteny aho teto Fakomaly tamin'ny lahady hoe feno ny fepetra idina ny malagasy eny an-dalambe. Raha tenenina tsotra zany hoe les malgaches sont prêts à découdre par rapport aux tenants du pouvoir. Les critères sont tous honorés. Allez voir. Nandeha aloha le taria Amerika Asinina de niteny aho hoe raha tena kabla ho aho, raha Valomanana ka hoe tena mitady azy Antananarivo ohatrany tamin'ny 2002 hitondra azy eo amin'ny fitondrana de na ny tendrombohitry Amerika Asinina iny ara ho feno vahoaka ho aho fa tsy possible zany ao. Ialahy kolesy manakivikivo olona kolesy lahy misy olo zay miteny anazy. Tsy possible ho aho zany raha mahazo 20 000 personnes nareo efa tena enjany nareo zay. Fa zavako online ray androano ny antony tsy mahapossible azy. Tao moa no niteny 15 000, tao niteny 6 000, tao niteny fa za entiko anesona an'le rony toy zako hoe il y avait 100 000 personnes. Tsy nisy an'izany 100 000 personnes zany ny tany Amerika Atsimo. Ny antsoako le akamo io tamin'ny Zomahariva de hoe ahoana indray ary ny hevitra lahy am'ty fa efa mamay be ny aty amin'ny tanàna sy ny karazany. Toy za hoe mbola tazomiko ny teniko raha mahazo 20 000 personnes nareo efa enjana. Anankitelo ny motifa ilazako an'izay. Comprendre tanteraka ny reto olona miteny hoe alao zay tsy hiteny intsony. Ary nisy ara tamin'izany fotoana izany ny teneniko nareo hoe ny zavatra tsy azonareo ne de zao hoe izany lalatiana rakotondrazafy zany de nanao sakrifisy ny tenany. Ny pala ary nanenjika par tous les moyens. Jusqu'à tamin'izy hoe nidiny olona tany anaty nidiny Andry Rajoelina tany anaty violent miaraka amin'ny pipi sy ny kaka. Teny azy moa mbola grave noho izay. Ary niozonany mihitsy hoe tsisy olona akory na ray na telo na efatra na dimy na enina fa ny olona kaikaiky zany no nanampy azy nanatitra sakafo. De raina mihitsy zany reny fidèle reny mbola fidèle kely io zany fidèle kely hoe mbola manohy an'le tolona hatramin'izao tena diraiko iny. Fa izany lalatiany zany tena niozona mihitsy mivoaka avao hoe raha izaho kosa aloha izy refleury tsy mahavita intsony aho. Takan'io ataony Yanitra sy fidèle sy ny karazany io hoe leo kosa zay mitatataty eto isan'andro nefa rehefa tena raikitra tokoa tsy sitinareo menakavy. Fotran'izay no potiketo. En partie c'est vrai, ils n'ont pas tort. Mais en fait, comme il dit, il se fait avoir amaky ny fiteny fa ndraindray le akamako zay hoe tain zay miteny hoe ils se sont fait eu.
par leurs propres erreurs. Zay zany tsy miteny hoe fidèle na hiantra no voa, na ireto le hoe zay angino. Fa ireto organisation nataon'ireto le team. Satria raha misy hoa ny parti manana fake ary capable manangana fake rapide, dia ny team ao anatin'izay. Tena vahako mihitsy ny team fa tsy ny RMDM, satria na irian'le organisation tao tamin'ny sabotsy reny raha misy ny anahana fotsiny hoe ohatrany tsy mbola masaka kosa fa ahoana ny tonga dia terena ohatrany voalobo-jaza fotsiny ity zavatra ity, satria misy olona anankiray tia nasongadina ao anatin'izy. Zany hoe ngiara valimanana zany. Hitam-bahoaka teo fa tsy mahazaka olona intsony raha valimanana. Ary maro ny olona miteny an'izany hoe tsy zaka na izy tenany ara mbola ny antsolona mihitsy hoe miangava manao antsoava antsika menakava mba hijoro. Zay nitenenako taminareo moa hoe izy manao antsoava ny olona nefa n'izy ara tsy mijoro. Fa izy hita teny be ririka. Zany hoe ato amin'le famitahantena zany hoe amina rivorivo ny fake. Ataoko aminareo hoe angambany raha ohatra hoe fake ny firon'ny team mamely ahako ato. Tena teneniko anareo fa raha 3 arivo na 4 arivo kely. Ka raha ohatra hoe reo fake reo fotsiny, raha ohatra reo zany hoe vrai, ce n'était pas difficile pour Ravalomanana d'amener 15 000, 20 000 personnes terry amin'ny macro-terry. Je dirais même 50 000 personnes. Parce que une personne, à la limite, pourrait drainer 4 personnes. Et s'il y avait sur chaque fête une famille, ou sinon des amis autour de lui, ça a été facile d'avoir 50 000 personnes. Et que pour les militaires, après, ils maîtrisaient 50 000 personnes. Ils contenir 50 000 personnes. Ary tonga dia mivadika mivavambasy amin'izay fotoan'izay, tsy mitodika any amin'ny vahoaka intsony fa mitodika any amin'ny lalakafa. Aiza zany reto le hoe vahoaka be. Aiza ireto le olona raha ohatra ianao zany mijery ato anatin'le Facebook ato dia ankeo zao dia nisy olona nampome anao hoe tsy ianao mamaritra an'izany. Évidemment izy koa tsy ianao koa mamaritra an'izany. Fa ny zavatra hita aloha ny résultat sur le terrain dia marina ny tenin'ny mpanao gazety hoe tsy mahazaka olona nareo. Ary tsy tokony ohatrany tsony nitondranareo an'ilay tolona manao antsoavinareo nefa ny lohanareo ihany natao. Zay sitrapondra valimanana any ny sasany mbola tsy volona akory hoe andeha hidina an-dalambe mipetao any rangaha. Monsieur Hollande izy misy distorsion hoe zay rangaha angina fa ohatrany tsy mety ty revi ty. Mamita teny nareo manao fake. Dia mieritreritra nareo en comparaison zay misy koa ato amin'ny côté amin'ny fanjakana manao fake. Ary miaro ny fanjakana amin'ny alàna amin'ny fake. Fa ny différence tokony dia zao. Ny fanjakana manana ny zandary, ny fanjakana manana ny miaramila, ny fanjakana manana ny pôlisy. Dikan'izany raha ohatra nareo tena tia lalako tokoa ny tena puissance anareo, ajanony ny fake, manomboka masonareo an'io fa mamita teny nareo satria tonga dia hitan'ny olona ny hoe fake ty revi ty. Tonga dia hitan'ny olona hoe Hyundai manipulation Andry Rinofo. Ny zavatra mahafinaritra azy dia ny olona ato anatin'ity émission ity dia monsieur Tava Dôly ary monsieur Dôly no tarehiny. Hitanao Dôly tompona andraikitra zany amin'ny zavatra henony sy ny zavatra soratany ato. Vitsivitsy any no tsy mampiseho ny tarehiny ato noho ny antony maro samihafa. Fa tsy midika zany hoe fake le olona satria mihaino izy
dia manoratra amin'ny zavatra mety tokony saratana izy ao anatin'ilay ady-hevitra fa tsy manao an'le tonga avany dia manompo. Raha zao nisy amin'ny publication nataoko iny hoe possible niverenan-dratsiraka Didier paix à son âme teo amin'ny fitondrana satria il avait des gens, des collaborateurs qui travaillaient avec lui, voués et acquis à ses causes. Meko ohatra fotsiny nareo tamin'izany andro zany mbola tsisy ny Facebook. Fa tsy nisy andro tompoko ty zany sinina anankiray koa ahafahana mahafantatra hoe ity olo ity possible niverenany ho tonga amin'ny fitondrana na tsy. Fitondran-teny io. Fitondran-teny io. Misy ny hoe fitondran-tena présidentielle. C'était le Ratsiraka en question. Misy ny fitondran-tena présidentiable. C'est le cas de Ravalomanana actuellement. Présidentiable Ravalomanana. Ça n'est que les comportements, les profils, l'attitude d'un président. Par contre, Ratsiraka, c'est un présidentiel. Il a la carrure, le profil, l'intelligence, la mentalité, le comportement, l'attitude, le professionnalisme. Il maîtrise tous les dossiers sans qu'il n'ait aucun dossier de référence sur sa table, sur son bureau, on va dire. Vous maîtrisez jusqu'au bout de doigt. Artimis na indray mandeha azy ka hoe atsonao ny filoha Ratsiraka ka tsy mandray telefôna. Natao raha hoe amin'ny roa sasany maraina tompoko, tena hoe tena dévoué tamin'izany atao hoe asa manompo firenena izany olo zany. Na amin'ny roa maraina ary izy atsonao ka tsy voaraina iny no ny antony maro samihafa na une demi-heure après izy na rapitso maraina première heure moa le fitenin'izay hoe est-ce que maromaro ministre malala amin'ity antanio Hervelo reny, Hervelo Ramanatsoa, est-ce que vous avez vos yeux dans leur trou? Encore aux yeux. Ça veut dire qu'il vous réveille à 2 heures du matin, sinon à 1 heure du matin, sinon à 4 heures, 5 heures du matin. Satria anao niantso azy dia tsy voaraina, tsy maintsy mirapel io systématiquement. Ary raha ohatra ianao tsy miantso azy ao anatin'ny herinandro, dia izy mihitsy miantso anao hoe fa maninona anao tsy miantso ahy, tsisy vaovao nga, ahoana le zao, ahoana le zao, ahoana le zao. Tsy vitan'ny attitude na comportement na hoe ny fahaizana ny ahafahana ny iverenana eo amin'ny fitondrana, fallait surtout l'attention par rapport à ces hommes. On ne laisse pas travailler seul et périr seul ces hommes. Ary zay zavatra nefa tonga dia hitanao mihitsy tamin'izany andro zany. Tena sahako miteny anareo fa on n'était pas nombreux. On n'était pas vraiment une quinzaine na vingtaine zany. Mbola iny Hervelo Ramanatsoa. Mety nisy cellule telo efatra samihafa fa jamais ça a dépassé les 5 personnes par cellule. Fa rehefa mivory ny londohan'ireo cellule ireo tonga dia mahavita zavatra masaka ary zavatra tsy eritreretin'ny sainareo fa zany taninahako akory. Tsy nisy compte fake tamin'izany fa tonga dia zavatra réel. One to one, one on one, nisy zany. Face to face, nisy zany. Ny tonga dia mifanena ary misy olona karazan'olona mihitsy tsy ho atoroko anareo aloha ny teknika satria sao dia raisinareo fa ny tiako tenenanareo hoe nareo mpanao fake reo mamita teninareo normal be raha ohatra hoe tonga eny amin'ny fidinanareo tsy tonga ny olona manampy anareo ara opainareo
ahoana ny olona tsy tonga dia lotika amin'ny attitude anareo. Tsy azonareo an-tsaina akory fa le fait fleurir akotomalala ny kritika anareo manome fitaovana ho anareo hoe ty kosa nay tsy mety ataontsika e. Zao no ataontsika fa tonga dia hoe mpehoandrana iny e. Fahavalontsika iny ho pay. Zay le principe, zay le matière grise mba misy kely ao anatin'le ekipany. Za tsy mitena tsy manam-pahaizana daholo ny ao anatin'ny team, fa misy karazan'olona tena hoe izay ary io zavatra io tsy niova. Zay mihitsy ny anisan'ny nitenenako jusqu'hatreto. Fa raha miova zay zavatra io hoe ils deviennent conciliants, tanareo fa manome solution anareo. Conciliants, attentifs, présents et actifs. Amin'ny zavatra ataonareo. Amin'izay fotoana izay miteny aminareo vitanareo. Fa raha mbola misy olona ao aminareo ao amin'ny team misy olona tena hoe mihaino dia resaka dia avy eo le olona miteny manahirana ane zay olona zay tonga dia kopy izy miresaka manahirana ane président. Ianao raha vao kelikely miteny ao tsy henon'zareo mihitsy fa ohatran'zareo daholo ny tompony tena revo izy. Oui, tsy havita izany. Kanefa zalahy hoe Germain Désiré Rakotondratsingbe azafady toko manana ny anaranao. Atao anaty Facebook zalahy tena agressifa be mihitsy. Na hoe agressiva be mihitsy. Fa rehefa tonga ery ambonin'ny terrain, endao amin'izay raha fa feno ny kapoka e. Sakaletaka daholo. Normal fidèle lasianitra raha mepoko. Ohatran'ny Thomas Maïbe. Jerena amin'ny Facebook, jerena ao anatin'le miara-manonja, mandoka daholo ohatra masaky ty tena. Ay compte fake no ampiasainy zalahy avy ery afara vohatra ery na amin'ny toerana hafa mimengy. Tonga amin'izay raha fidinana, oale, ohatran'ny tao vitsy kely fa le vahoaka ve zany tsy hanao mihitsy. Ka mbola tsy miainga akory le tolona dia fa misy olona éliminénao. Vao misy olona hoe manome hevitra hoe ohatran'izao dia zay indray le hevitra bas niveau. Zalahy zany tena hoe haut niveau be mihitsy zany zalahy ao e. Zay indray le ambany inona moa ty zao ambany niveau, zay indray le tsy ampy silaitra. Dia laha zany ampy silaitra dia ataovy nenilahy. Ozony olona ataovy ary nenilahy. Jerena anefa rehefa tonga ery an-dalambe ery, totra vitsivitsy ihany koa le ampy silaitra. Fa ohatrany tsy ampy silaitra ihany no manipule ny lahy ao anatin'le fika. Zany mifangaro ary jiro tsara matoa ny teny hoe Dona maefa andriam-parana. Ancien MFM zany toko mahalala tsara n'izany atao. Ahoana ny fampidinan'olona eny an-dalambe. Efa mba nandalo tao zany José kely zany. Nandalo tao zany Serge Zafmaovo zany. Fa nitsoka matanjaka daholo e. Nandalo tao zany Girizo zany ohatrany tsy hitako tsony. Iny rametry iny verina zao. Inona tsony vitan-rametry rehefa antitra. Rametry Ranambodratrimo zany. Maro ny nitsoka natanjaka tao satria tsy mitovy ny eo ambony latabatra sy ny eny ambony terrain. Ny eny ambony latabatra vitan'ny feky. Ary zalahy mieritreritra hoe io feky ny zalahy io ny tena kadada amin'le revy. Fa ny olona zany dia apondra daholo ao anatin'le filininy. Mbola tian'ny olona tsika dada, ditany data, ianao zao niteny iny dia fa mahatratra 15 000 commentaires le izy. Nefa le voara ao anatin'ny 15 000 commentaires io. Raha misy dia misy 150. Fa zalahy menakavy ihany no miverina mifananonao. Misy olona zay manana compte fake anaky 10 izy 20. Dia izy ihany miadevitra ao anatin'le izy ao mivova compte eo izy dia miditra amin'le izy dia miadevitra ao izy. Ohatrany hoe succès be mihitsy ny compte zany. Ao indray migonfle amin'le mandoha vola kely dia mahatratra 20 000, 40 000. Za moa miala tsiny ho zaho hoe za indray dia tsy hiditra amin'izany compte gonflé zany nefa nana 138 personnes mihaino anahy eo au moins indrelona. Ary ny zavatra tiako dia miakatra tsikelikely iny dia
amélioreko ny prestation. Midina tsikelikely iny de amélioreko foana ny prestation, zany hoe en perpétuelle progression zany, na mitombo na miaina mitovy ny effort tsy maintsy entina, satria ny olona miainanao tsy maintsy ajainao amin'ny alalan'ny zavatra tsara sy mampivoatra ny olona. Fa raha tsy zany ianao tsy tokony hiteniteny foana amin'itony zavatra itony, na hoe anaonao foana amin'itony zavatra itony. Zany mahatonga antsika miresaka hoe mba miresaka sigara tsika indraindray, mba miresaka whisky tsika ohatran'izany, mba miresaka zavatra éducatif tsika, fa tsy voatery ity fandaharana ity tsy voatery hoe politika foana, fa misy zavatra mahasoa azo ifampiresahana eto ary mitondra ny olona any amin'ny atao hoe misaina. Pour résumer, ianareo mpanao fake reo zany amin'ireo mpanao politika ireo dia miteny anareo fa mamita teny nareo, satria ny zavatra soratanareo ambony latabatra de tsy kôlina amin'ny zavatra eny ambony terrain. Ary ny tena gravy ao anatin'le zavatra ataonareo, ny olona tokony hoe hanampy anareo tonga de voaompanareo ao anatin'le zavatra, de tonga le olona de efa mametraka barrière hoe non kosa ialahy ve mbola tsy tonga eo akory, de efa ompana atao am'lahanahy, non kosa ialahy ve mbola tsy tonga eo akory, de nen'le anankiray zay moa tonga de manoratra amiko eo de tsy tsapany akory hoe ahoana ny conséquence an'izany zavatra soratan'izany. Tapenao izy ny vavanao, hoe le aza tapenako ny vavako, le bandritra zany mbola tsy tonga amin'ny fitondrana akory, de efa dictateur mandehandeha. Zany hoe ry zalahy mihitsy ny mampirisika an'le Ravalomanana andeha akany amin'ny dictature. Non, ça pas. Zay le izy. Misy comportement tsy maintsy ananana. Fa tsy hoe raha présidentiable ianao de ho tonga président. Mbola averiko androany. Fa matoa izy ny fidinana an-dalambe de tsy nohon'ny Ravalomanana fa ny vahoaka mihitsy no efa tezotra. Problema avy eo tsy ampin-dralahy le zavatra. Fa zany akory tsy midika hoe rehefa hidiny eo ny vahoaka amin'ny fahatezerana de midika izy hoe amerina ny Ravalomanana. Diso tanteraka zany. Satria tsy maintsy andeha amin'ny fifidianana tsika rehefa avy eo dia zavatra fa mipoitra eo amin'izay fotoan'izay miseho, ary eo am'izay nareo no hitany hoe misy tokoa ny feky, navita zavatra ve ny feky sa tsy navita amina ohatran'ny lasa resaka nofinofy, ary reny tamin'ny sabotsy reny amiko natao hoe cauchemar, na de hoe tokony raisina azy raisina hoe prémisse na tolona, na hoe tena hoe tsy nafenina any le izy. Ny teny izy tena hoe ny tanjotsika dia aka fitondrana. Ny vavany fotsiny zany tsy miteny hoe anongana isika, fa ny tanjotsika dia aka fitondrana. Tsisy olona dalaka tsy kopy amin'izany. Fa zany moa tonga de efa nampitandrina hoe nareo moa zany aka fitondrana. Diza ny geste sy parady eo rehefa avy eo, ary tonga de aka an'io. Marc Ravalomanana. Connaissant Marc Ravalomanana. Ahoana moa izy pasteur Mayol zay misy fiteniny azy? Attention mon ami, hein. Pasteur Mayol, attention mon ami, hein. Izao tontolo izao raha vehiva avy hatramy tantarany Adamasy Eva zanany endrikendrika azy. Iza mono sa ilaza hoe izany no mendrika azy, raha ny fitiavany reniny zanaka no andeha hijeretsika azy. Ambanimbani'izy amle tena fanaka malemy, de iny tokony lehilahy fa nikasy tanana nanompareny.
eo mpanabava emo efa mihodina ombenombeny mamanana ny asiny nefa nivatan'izy ireny iarandro tondromolitra raha to miteraka tsy manambady evenao le nabe vokazy no miala fa tsy navita azy matetika fao tsaratsara hoe manao fitafy mamoa fady rehefa ifirany bandy de mitomany manadilady laviko marindrano izany raha vehivavy esory lavitra nao mitomany mpamengavy yanga fikanao na reny nanabavy na sipasipanavady rehefa manome fitiavana anao de fitiavana ny atolory azy tony tsy nisy masoandro aneny tany raha toka tsy nisy vehivavy mamarina mafy yeah, yeah. Oh. Samuel Avelle Risa inambava de hoe vita mora le mitondranao sy volana gipsa ifa tena marary sy mangiry firy le kakeritsaza amin'inja rofa tena mangidy le midianao na de mampirafy anao manao zay tianao atao de fizy matoka po aminao tera sy lazany eo any vehivavy maharitra bony sy lako midiandreo mamilava sy ro mpandrongony efa mitapitapy fanajana ho any andrimbavy lanitra tsy mora vao vidimbola andray an-tanana ny fiainany fa tsy hoe faliny andehana sola ankasitra akofeno izany raha vehivavy misy ny famendre anao mamengavy ayankavikano na reny nanabavy na sipasipanavady rehefa manome fitiavana anao de fitiavana ny atolory azy tony tsy nisy masoandro aneny tany raha toka tsy nisy vehivavy mamarina mafy Samuel Avelle duraka voninkazo na reny nanabavy na sipasipanavady rehefa manome fitiavana anao de fitiavana ny atolory azy tony tsy nisy masoandro aneny tany raha toka tsy nisy vehivavy mamarina mafy izy no beloa ary jafenina fa ny tena koa moa beloa zany dia fakahazo eo zay mitrano za moa zany tena laziko anareo fa za makafy gadona rapy eclectique za zany raha resaka muzikal rehefa tsara de tiako fa rehefa tsy mety amiko koa de efa tsy ao ary zay indra amin'ny fanazavana netiny Andriamatoa Paolo Tsisihary satria kapeniko fa misy any zany ny hevitra ifampizaranay sy Paolo ary tsy ny hevitra moa zany fa ny valeur zany ny valeur voalohany dia izahay mitovitovy toetra amin'ny teny mahitsy tsy mivilambilana ary ny teniny de manière vraiment cash za moa anisan'ny hoe mideran'ny Paolo ary satria raha ny statuany dia tokony limité ihany ny zavatra teneniny ary indrindrindrindra hoe izy any Madagasikara dia anisan'ny tena de raiko manokana izy malagasy mahay teny tsy hoe ny teniteneniny hitondrana azy any amin'ny fanagadrana ary ny teniteneniny koa dia matetika tena teknika ary raha tsy nianatra ianao dia miala tsiny vous ne serez jamais, vous n'aurez jamais
les mêmes aptitudes amin'ny zavatra tenenina ohatran'ireny satria raha olo-kafa no miteny ny zavatra tiana ampitay ny Paolo amina situation anankiray dia mety hiteniteny foana ary hitarika ny olo any fanagadrana na figadrana satria miteniteny foana tsy voahaja ny critère na ny limite juridique andehanana any amin'izany hoe manao erreur amin'ny langazy sy ny terme tenenina ka mety hampisy zava-doza mety hampigadra. Zany hoe ny ankabeazan'ny zavatra teneniny Paolo dia rafitra tsara ao anatin'ny teknika eny na de hoe le forme raha agressifa nefany ao anatin'le tsy midepasser an'le atao hoe ligne jaune le zavatra teneniny rahalahy Paolo. Effectivement ary zay nataoko hoe mifanjoy le resaka tena tsy afenina hoe tsy mifampiresaka zay mirahalahy fa eo le hoe rehefa mahay mandinika ianao mahay mandanjalanja ianao manao analyse impartial ianao zay manko manahirana ny olona hoe fa inona ary ny tena arovan'ity Fleury ity e? Le rive pro Ravaly sa pro Rajao sa pro Andry Rajoelina sa pro iza pro ny analyse zay ataoko ary miezako ny impartial zany hoe miezako no teknika ary miezako mitondra ny tsara ho an'ny olona manaraka anazy zany. Indraindray misy engagement ihany tsy hoe ihany fa indraindray tena ngeda be mihitsy satria vitsy ny olona andeha sahiteny hoe raha izaho manokana noho ny reto antony reto entre autres raha nolazaiko teo hoe mamita tena zao mbola tsy nilaza ary zaho hoe ao anatin'ny mouvement Andravaly iny misy espion anankiroa ny telo ao efatra tsy maingy akory ny baolina de efa au courant ny any an-dapa misy ao ary noho ny reto critère reto de sahako miteny aza manontany ahako hoe iza ireo espion reo na izy ireo infiltration reo ny sasany zao vao tamin'iny herinandro iny ny traingo misy olona manao zava-doza izy indray miaro an'le olona manao zava-doza zany hoe raha olona mandinika nareo mpanaraka zany de tokony tokasana hoe le fa hoana ary zany adin'ity olona ity zany za moa zany noho ny antony maro samihafa de mangina satria misy any le etika tsy maintsy respectena na ho pain'ny olona renao mpandainga ny important ny respect amin'ny engagement sy ny etika zay tokony hoe anananao amin'ny zavatra atao fa tsy hoe misy olona micréer événement de lasa koa ianao miditra ao anatin'le événement créen'le olona ny anao ihany arahana araka ny teneniko foana hoe ny mozika rehefa tsy ianao mandefa azy aza mandihy amin'iny fa hovain'le DJ tapoka le mozika ianao variana mandihy slow tsara amin'le sipany ka io sipa io kotiny tonga de hovahiny roka le izy eny raha basesa moa manina fa tonga de hovahiny roka rap break dance izy de taraiky eo anao satria le break dance ne se danse pas à deux donc rehefa tsy ianao ny DJ de aleo mipetraka satria manahirana le izy raha koa efa ino ty izy teo engagé amin'ny etika zay ananako ary tsy maintsy respecteko zay am'izay zavatra zay fa ato amin'le resaka Paolo zany hoe hitanao mihitsy hoe misy etika misy déontologie respecten'le bandy oui vous avez raison RVLSNT vraiment évidemment nous ne sommes pas du tout doués pour la forme encore moins pour le fond ary misy olona raha mahamenatra hoe mba mianatra nefany zavatra fa mihitsy ny avoakany takany ohatra ao anatin'izany reny zanora mambazafy reny mandreraka na mahita ny tavany ary
mba olona miseho hoe mba nianatra nefa trano mampiomehy be. Bon, grève par-ci, grève bientôt par-là. Ho anareo tanora tsy mahalala marina ny tena zavatra mitranga sy mitranga matetika eto Madagasikara dia misy cycle-na 7 taona na un peu plus, un peu moins amin'ny resaka rotaka na fidinana an-dalambe. Rotaka moa filaza azy. Io rotaka io dia nanomboka tany amin'ny taona 2017 no nitombohan'io terme io ary ny MFM no nicréé anazy tamin'izany. 2017 ary teo no tena mafy indrindra tamin'ny tantaran'i Madagasikara satria teo no namay ny lapan'ny tanàna. Nisy mouvement maromaro vitsivitsy teo anelanelan'izay fa ny tena mafy indray avy eo dia taty amin'ny taona 70 na ny 10 août zany rehefa avy nofidiana izay le natsoina hoe un mandat de trop ny filoha Ray aman-dreny Ratsiraka tamin'izany dia nisy indray ny fidinana an-dalambe. Grève générale, paralysé daholo ny économie rehetrarehetra. Tonga indray ny 9 amerenana ny amiraly Ratsiraka na contre-amiral moa izy tamin'izany dia tonga indray ny grève. Tonga indray ny taona 2012 en fin de mandat Andriamatoa Ratsiraka Didier dia tonga indray ny grève lavareny ary io no grève na hoe rotaka, ndao atao mihitsy hoe rotaka anisany hoe lava tao anatin'ny tantaran'ny 3e république malagasy, république fahatelo. Lava io satria tamin'io fotoana io no nisy an'izany atao hoe lasantsy taona 2012 na gasoil novidinao natratra tany amin'ny 40 000 FMG ny litatra. Misy zany. Taona 2012 tonga indray ny taona 2020 dia tonga indray ny rotaka dia tonga Andriamatoa Andry Rajoelina. Nanomboka tamin'ny taona 2020 mandra-pahatonga antsika izao zany hoe tao anatiny 13 taona na sy hoe 7 taona moa zany 2009 à 2022 13 taona tsy nijanona, tsy nisy fotoana ka hoe tsy nisy ny fitaritana ny malagasy hidina an-dalambe. Na dia tao ary ireo menomenona tena hoe leo politika zahay dia tsy nahafay ny mpanao politika malagasy zany fa dia ny Dodory, ny Botolany no ao anatin'ny lohan'izy ireo ny haka fitondrana ary hiaro ny fitadiavana sy ny harena tapoka azo tamin'ny fitondrana. Hany ka mametram-panontaniana mihitsy ngiampaolo ao hoe inona tokoa moa zany ilay tombontsoa azo tamin'itony zavatra amin'ny alalan'ny grève sy ny karazany tony. Ndao ianao tsika hatramin'ny farany dia
eo tsika mahita azy alefaka fanadihadiana avy eo amin'ny alalan'ny zavatra ny tenenina Andriamatoa Paolo izay hombaky manana satria mba misy olona zany lucide amin'ny zavatra tenenina. Davatra. Sady fetifety. Tsy fampiantsy intsony fa hifanampy ny mpitondra sy ny mpanohitra manoloana ny krizy iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao ho ny administratera sivily. Lasa miafara amin'ny fijalian'ny vahoaka hatrany ny zavatra atao amin'izao fotoana izao ho izy ireo ka tsy vahaolana ny fisian'ny korotana. Samy araka ny lalàna na ny fisian'ny mpitondra na ny fisian'ny mpanohitra ka tokony samy omena alalana ny rehetra ny hevitra raha tsy misy ambadika korotana. Manoloana ny antso efa nataony CFM sy ny FFKM amin'ny siny fampihavanana sy ny fifamontaniana hitadiavana vahaolana ho an'ny firenena kosa dia manao antso amin'ny filohan'ny administratera sivily fa vahaolana ny fisian'ny fifampiresahana raha mbola misy mijoro mampihavana eto amin'ny firenena. Malala Rakotondrainy sy Andry Rabisotra. Mialoha ny andraisana fanapahan-kevitra hampandrosoana ny firenena na fepetra raisy natao eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Mila mahay mijery ny tantara eto Madagasikara izay efa nisy teto na ny mpitondra na ny mpanohitra. Ialana amin'ny famerenana ny efa tsy mety teo aloha ho ny administratera sivily androany. Mijery ny tantara misy teto Madagasikara. Enazahoana inona moa ny grève sy ny fikomiana. Mahay tanàna dia simba dia misy olona very alena, misy olona mahay fananana sy tokafizitsony. Manomboka sahirana reraka mantsy izy ny administratera sivily mandamina ny mpanohitra sy ny mpitondra amin'izao. Ao no lasa mifampiantsy ary tsy manajana ny andanina ny ankilany ho hatrany ny administratera sivily. Ny fifampiantsiana io izay ambaran'izy ireo fa mitarika fijalian'ny vahoaka malagasy. Andraisana bontoly ilay izy hoe rehefa niteny ny sinady afaka tokony ho lahalalàna dia izay kosa anatin'ny lalàna e. Tsy asiana mizana tsy ndrenila. Raha ny antokony mpitondra no manao fihetsiketsehana dia manao. Teo zao dia mihasina anao fihetsiketsehana tao palais de sport. Dia maninona koa ianareo mpanohitra raha mangataka ny palais de sport raha mangataka ny collision sy ny sisa amin'ny androa tsy apisy. Dia manina kosa zareo tsy mena tokony tsy amena kosa e. Fa kosa aza mifampiantsy aza mitetika haniva zavatra. Aza mitetika hitarika olona eny an-dalambe. Raha mikasika ny famoriana olona ny fanehoan-kevitra sy hanao fanakianana fotsiny. Nambaran'izy ireo fa tokony omena lalana raha tsy misy ambadika fanakorontanana ary manaiky fa tsy hivoaka amin'ny toerana azo antoka izay hanaovana ny fanehoan-kevitra ireo nangataka izany. Ara-dalàna ho izy ny sy ny mpitondra sy ny mpanohatra eto amin'ny firenena. Atao mpiasana anao satria lalàna no manome fahafahana n'olona hanohitra. Dia lalàna koa manome fahafahana n'olona hitondra. Aza mifampiantsy satria ny fiantsena ataontsika tsy hiteraka zava-tsoa eto amin'ny firenena ity. Fa mbola miampiry ny fijaliam-bahoaka, mbola manapitrotsaka ny fijaliam-bahoaka. Fijaliana. Io ozy namanisany kompetansy lié io. Rehefa feno ny fepetra ka tsy mitondra risika dia mampanina ka avela ilay olona amenyely. Mbola manao antso avy sy ny fampihavanana sy ny fifampitaniana amin'ny vahaolana tokony ho raisina amin'ny krizy iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao ihany koa moa ny filohan'ny sinady androany. Ka za zany dia mitodika amin'ny fitondram-panjakana. Tsy aleo ve raha misy olona miantso fampihavana dia mihavana isika. Ilay sosokevitra diso avy amin'ny sasany satria misy sasany andeha anatina fahoriam-bahoaka misy mpanankarena. Za minona sy ny filohan'ny repoblika no aneritretra ratsy. Fa misy mety olona hafa miteny aza manaiky an'izany fampihavana sy fampiresahana zany. Fa tsika malagasy ilaitsika ilay fampiresahana. Fa fampiresahana mitondra voka-tsoa ny famelana heloka sy fanaovana kakay sy lolony sy eto amin'ity Madagasikara ity. Tsy aivina fa ny 7 volana Jona lasa teo no nanao fanambarana mahakasika ny tokony hazona fahazon-dalana amin'ny hetsika ara-politika rehetra na ho an'ny mpanohana na ny mpanohitra rehefa mahafeno ny fepetra rehetra apetraka ny filohan'ny sendika ny administratera sivily. Fa tia ampanosona ny vahoaka fotsiny. Zay.
Ny raha fehezina zany ny zavatra tiany nga Paolo Raolonarivo tenenina dia tsotra. Raha tsisy ambadika fanakorontanana dia tsisy antony kosa, satria ny zavatra tokony atao dia tokony misy zany cahier de charge, cahier de charge apetraky ny préfet tsara ao anatina zavatra ohatran'ireny, dia mameno an'le cahier de charge ny condition apetraka io cahier de charge io ny tompony andraikitra amin'le organisation an'le manifestation na mouvement. N'aiza n'aiza toerana andehanany palais des sports, Atsonjombe, Magro Beoririka, Magro Tanjombato, na iza manao dia mameno ary ny tokony tena izy dia ny filohan'ilay mouvement zay mangataka ny demandy miaraka amin'ny sekretera jeneraly tompony andraikitra ao anatin'io zavatra io no manao siny manao engagement. Aty andafy ity misy ohatra anankiray ohatran'ny namako akaiky moa napiditra an'ity principe ity hoe ny aty zany rehefa misy mariage any amin'ny mairie dia matetika misy zavatra simba, satria misy karazan'olona zany manana fomba mihitsy ny azy hoe orakoraka tena revy total zany ao anatin'ny mairie io rehefa vita le raharaha, dia misy manapodika zavatra, misy manimba zavatra, dia asiana mandoa caution le mpivady anambady, ary hatramin'ny sin'izay caution zay dia 0% ny cash tao amin'ny mairie io nanomboka hatramin'izay. Zany hoe raha ohatra zany ny fitondram-panjakana tonga dia mametraka demande de caution hoe manora asiko caution à tel million, centaine de millions ohatra na 50 millions ohatra ohatran'izany, efa amizay ny mouvement anankiray niza kosa manao an'io fa tsy hoe ny mpanohatra ihany, satria rehefa marina ny tenin'ny Apollo teo hoe ahoana kosa ny sasany manao tao amin'ny gymnase, ary hitako zany androany hoe ahoana kosa zany ny sasany manao ery amina endroit anankiray tsy avela hiditra, izay le mahatonga an'le fitambaran'le frustration mitambatambatra dia tonga any amin'ny révolte dia tsy vao maîtriser le zavatra avy eo fa tonga any amin'ny fanapotehana zay nilazain'ny Apollo teo hoe manimba zavatra. Zany hoe raha hazavaina zany tena hoe amin'ny lafiny hoe terre à terre, raha neo ampiseho fanehoan-kevitra ianao dia zoanao amin'ny mampanohana anao, mpanohatra anao, na ianao mpanohana koa no maneho hevitra amin'ny fiarovana amin'ny fitondrana, na maneho hevitra amin'ny fanoheranao amin'ny fitondrana. Fa tsy midika izay hoe mivoaka avao ianao dia andeha hanimba fananan'olona na andeha handoro mauvais exemple ohatry ny nataon'ny hafa. Mazava be mihitsy zany tamin'ny kabariny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina farany teo. Tena mazava be, tsy eto ampelatanako moa le izy, fa raha teto ampelatanako tena averiko taminareo hoe enoy ny tenin'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, ary tamin'izay andro izay tena nanazava mihitsy hoe tsy ao anatin'ny lalan'ny fanonganam-panjakana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina fa endreny zany amiko. Dikan'izay dia zao, anao fanoherana, ilaza hevitra fanoherana ianao satria tsy d'accord anao amin'le fomba hitondran'le fitondram-panjakana, ny hevitra sy ny zavatra ny fitantanana
Ao moa no miteny hoe misy mandray ray ao, misy mpangalatra ao, misy an'izao, liberté d'expression kosa aloha. Ao anatin'izay zavatra zay, misy lalàna mametra an'izay, misy lalàna koa miteny an'izay hoe atao. Fa raha ohatra kosa ao ambadik'le izy, misy arrière-pensée hoe andeha hidina, na hoe andeha hanao an'izao, andeha hanao an'izao. Zay zavatra zay hoa tena tsoriko aminareo. Lazaiko aminareo mpitondra, na ianareo mpanohatra, rehefa io vahoaka io no tapa-kevitra hoe lafo zao, tsy mila anareo mpitondra koa mpanohatra koa izy hitarika azy. Lasa ho azy io. Tsy mila anareo mpanohana mpitondra koa izy hanakana azy. Fa nanareo ara mety hilahatra hiaraka no fatahorana. Grave be ty. Metsika any an-Tanjombato, metsika any Ambohipo, tsy mba zaza ampefolosa 67 hectara Andravoahangy Manjakaray, Mahavoky, Besarety, Behoririka. Fen'olona, mivoaka ny olona, Ankadifotsy, Ambatomitsangana. Iza no tsy hodina amin'izany? Mampiseza, Andoranfotsy, raikitra ny Akanenjika, mivadika io basy io, tena teneniko anao zany. Ary io malagasy io efa mahay misorganize io. Hoe tonga de mivoaka, mibarazy. Tonga de bare daholo ireo lalan'ireo. Fa satran'izany ireo rehefa tonga le révolte populaire zay. Fa io tsy tereko masako ohatran'ny volombotsasa ozy ngaratsirako zay. Marina loatra ny tenin'Ngia Paolo hoe mety misy risika ao. Ary raha aneo hevitra ianao, de aza entina amin'le fanompana olona ozy izy. Tsy ny mpanohatra ihany tokoko manao an'izany kosa, fa na ny olona manohana mpitondra koa raha, de misy mahasa manompa olona fotsiny zao. Amiko zao ohatra, raha izahay mpanao gazety no miteny hoe sarotra, ary tsy mino aho hoe zany Ravalomanana manana zany de tonga amin'ny fitondrana, mba mety azy le ferina ihany zany. Fa raha ohatra hoe misy olona hoe miteny ao anatin'ny sehatra politika izy no miteny hoe jamais zany no tonga. Tsy tadidiko moa le niteny an'izay hoe iza marina fa ohatra ny haiko zay. Tsy manahirana zany ohatrany hoe sady ve zany ngady efa milaza hoe Angalabato. Sa inona no tiana tenenina amin'izany? Tsy nisy ozy izy ka fidinana an-dalambe, miteraka krizy ary miteraka fijaliana ho an'ny Malagasy. Ataonareo botolo fotsiny izy ary hiteraka korotana ozy, nefa ny liberté d'expression no tadiavinareo. Dikan'izany tokony hisy zavatra arahana sy tokony fepetra arahana ary ajanony hoy izy Andriamatoa Paolo ny mizana tsindrinila. Satria izay zavatra no mahatonga frustration na any amin'ny fitantanana zany, na any amin'ny zavatra ohatran'io, satria dia mahatonga ny frustration mitambatambatra ao anatin'le Malagasy. Feny raha fehezina amin'ny teny tsotra satria tsy atao lava loatra amin'ny zavatra iny dia faly moa zany za raha ohatra hoe amin'izao fotoana izao maheno za tsy teny hoe tapaizana fa mba anisan'ny hoe olona manam-panahy manompo an'Andriamanitra, manompo
an'Andriamanitra Paolo zany, ary mbola atao hoe na dia sola ary izy miohatra amin'reto efa lehibebe, mbola azolazana hoe tanora ihany no miteny hoe mifampihavana, mifampiresà dia mbola misy ny fotoana. Za indray zany a, za manokana, ça n'engage que moi, contrako am'le hoe fikaonan-doha mpirenena. Efa nisy matetika zany ary tsy haferina fa ny ankabeazan'ny zavatra tapaka ao anatin'ny fikaonan-doham-pirenena dia tsy tanteraka ny ankabeazany. Mohatra omeko fotsiny, anisan'ny nahasorena sy nahatezitra ny professeur Albert Jafy ny tsy nanatanterahana ny tena hoe faritra mizaka tena hoe mizaka tena amin'ny ankitiny tamin'izany andro. Ça a été discuté, ça a été acté, accepté par la majorité des gens qui ont été présents. Ça n'a jamais été effectif, encore moins effectif. Avec l'autre zany ny hoe fikaonan-doham-pirenena zany, tsy indray mandeha zay a. Nisy ny fikaonan-doha amin'ny alalan'ny nanaovana zao sy ny karazany. Fa ny ahy tsotrany a, raha ohatra hoe tsy maintsy andeha am'zany, ary zay mahafaly ahy hoe miteny an'izany ny FFKM aho, miteny an'izany ngia Paolo aho, fa itsika eto am'ty fandaharana ty efa tany amin'ny taona 2020 tsika no niteny an'izany tao anatin'ny krizin'ny Covid, volana février toko, de efa niteny hoe Andriamatoa Andry Rajoelina, mba miankavy anao atoko, atsoy hivory aingana sy maika de maika hifampidinika hiaraka aminao momba ny raharaham-pirenena, ary tombotsoa amin'ny vahoaka ihany no zava-dehibe, l'intérêt général, l'intérêt commun no priorité ao anatin'izay zavandray, fa tsy ny tombotsoa anareo mpanao politika ao. Miangavy anao aho a, atsovy ireo filoham-pirenena teo aloha, ary mbola averikana, sy ny olona tokony hoe anana ndraikitra ao anatin'ny fampidiniana amin'ny lalana andanan'ny firenena. De ny citeko olona fito tamin'izay navalo ny FFKM aloha voalohany, sous l'égide du FFKM, fa impulsé par le chef de l'État, na hoe initié. Voalohany, Norbert Lala Ratsirahonana, Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Pasteur Mayol, efa ao anatiny zany Andry Nirina Rajoelina, sy teny Andriana Soloniaiko, Roland Ratsiraka. Tsy filoham-pirenena Roland, fa mba anisan'ny nahazo vady tsara. Raha tsy diso aho a, niajoko Andriananarivelo tao anatin'izany koa. Fa misy de misy izay olona fito no teneniko. Ireo no midinika, kita hoe atongavana any amin'ny gouvernement d'union nationale, que sais-je, tsy haiko zay fanapahan-kevitry nareo ao, ary izay zavatra zay no tokony ho rôlina tafika hoe mba efa ileo kosa zay
hopain'ny vahoaka isan'andro ato, ato nareo hidina ato, tsy maintsy misy zavatra, tsy maintsy misy résolution mivoaka avao. Raha zany nareo tsy mahazo mivoaka ao. Zay mivoaka ao ka tsy mitondra hevitra mahasoa ny firenena tonga de direction tsy efa. Fa raha mbola hevitra ifampizarana toerana, hevitra angalana toerana, hoe anay ny ministeran'ny intérieur tonga de fantatra hoe angala-bato zany. Anay ny tsy voatery hoe rava ny gouvernement niresaka an'izany zavatra any. Mety rava ny CENI, mety hifanarahana, misy structure na zavatra structurel hifanarahana an'io, samy mana-tsaina, samy manana andraikitra raisina daholo sy traikefa nareo ny teneniko ireo. De tsy hay hifampidinika ve tsika e? Tsy hay hifandefitra ve nareo hoe? Eo anatrehan'le fahoriana mitranga amin'le malagasy. De tsy haiko ireo olona fa sao de anao ohatran'ny Marc Ravalomanana. Girivo vavolombelona ty. Niendrihana mafy zany Fleury zany. Tsy girivo reny mbola velona koa vazaha iny, Emile vazaha. Manomboka ho ratsy ny affaire zay hoe atsovo daholo ny olona zay afaka manambetsika. Tinatsoina ry Fleury Rakotomalato, ko raha tsy no fako. Efa mamay be zay hoe ny affairako pitianao, ny affairako moa ny asako zany. Raha niainga tamina société 13 ny tenako tamin'izany andro any, nampiasa vazaha. Société iray sisa. Mbola tratra ny recouvrement fiscal na 6 milliards. Nefa efa tsy niasa. Herinareo fa moramora ka zany. Forcena fotsiny ianao hanohana olona zay fantatrao zao fa tsy olany. Raha tsy zany de mandoa 6 milliards lahy. Tonga am'izay raha ny mpatatr'omby vava zay vao hoe atsory indray fa ilatsika. 4 milliards ny ilainao. Tani personne fait personne no nakazy. Hainy personne tsara no nanao azy aveo. Davary. Tiro ty de nisy nangataka. Lalora Besson, Matki, nisy ny raha tiako izy ty, davary. Express. Je ne sais pas, je ne peux plus faire. Merci. Trouvez des clients à proximité avec les annonces local service. Vous voulez toujours faire un peu plus pour votre entreprise, comme plus de demandes de clients près de chez vous qui ont vraiment
matukia maturia faizahu hetuyani sumbinaku riyaku wewanilana matukire fizahutiana Aukizaini sentu famanduhina isaiku atahadu nitumani fafaundi masuna matukire fisahutiana Yenjikau miturianti zaina mitalau mivalu mitaraina sumbinaku riyaku wewaninana matukire fisautiana Sumbinaku, riyaku, wewanilana, matukire, fizahutiana. Niyapitu, ufenu fifalina, fawirai, nitia sinitina. Yana helu, mamelu felu, hisina nifiti, matukire, fizahutiana. Matukire, fizahutiana. Oh, 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 Sotranao nangataka ny hira iny ary tsy aferina fa zao le lazaiko anareo hoe miara efa tsara dia tiako. Tena anisan'ny hira tiako iny hira matokian'ny Lalao Rabesaonina iny. Ndao tohizatsika amin'ity ankiray ity hoe Niftia. Nifiti,
Tena mbola kely ny tena tamin'izany ary zay a le raha malagasy zany le tononkira dia mihodinkodina eo amin'ny fitarainana eo foana. Voadodona foana zany le malagasy zany raha ny tena marina. Ity ny hira ohatra hoe anisan'ny tadidiko tamin'ny fahazazako, ifampizarako amintsika mianakavy, ifanaovako veloma amintsika mianakavy, veloma mandram-peona tompoko, samby ho tahian'Andriamanitra daholo. Raha tsy manoto dia ny lakamisy hariva indray tsika mifanao fotoana eto da ho ary. Je ne veux pas, mon ami, t'oublier. Si tu n'en voulais plus de moi, je n'en ai rien que mes yeux pour pleurer. Si tu veux m'écarter de toi, il est évident que je t'aime, que l'amour ardent suprême. Mais si le destin ne veut réaliser, je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier, mon amour. Je ne peux pas te chasser de mon cœur sans penser à toi, même pour un jour. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier, mon amour. Je ne peux pas te chasser de mon cœur sans penser à toi, même pour un jour. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas m'empêcher de rêver les moments heureux qu'on a passés, quand dans tes bras je fermais les yeux, nous étions liés par un baiser. Oui, combien je désire et pense à ces souvenirs immenses. Même si le temps veut tout effacer, je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier, mon amour. Je ne peux pas te chasser de mon cœur sans penser à toi, même pour un jour. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas oublier, mon amour.
Je ne peux pas te chasser de mon cœur sans penser à toi, même pour un jour. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier. Yeah, yeah. Eny raha dia finaritra foana mihaona aminareo satria tsy saraka eto fa ngamba dia araina ny andro raha ohatra hoe io hira mampanembonembona ohatr'izany foana no averina eto. RVLSNT iza le olona tao Andravangy ambany hoe ray aman-dreny mihitsy moa zany satria ny papako sy ny tonton teo Andravangy no nahafantatra anao. Teo Andravangy ambony zay mipetraka teo Andravangy ambony ary mba ataovy messenger hoe tsy maninona satria za tsy mamaky an'io intsony avy eo mandram-peona tokoa dia ilay mahafinaritra sabotain'Andriamanitra daholo. Aka misy indray raha tsy manoto mandram-peona. Akory